Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny trangana lozam-pifamoivoizana indray tetỳ amin'ny faritra Korondrandro Maly Alahady tokony tamin'ny 3 ora maraina tany ho any. Talanjona ny rehetra raha nahita ilay fiara tafakatra teny ambonina andrin-jiro. Ny fandehanana mafy no anton'izany raha ny fanazavana azo. Naka ny sary Mamrasoana io Stefana Razafy Mandimby. Zao vokatry ny fandehanana mafy, tena lasa nampitolagaga mihitsy ity lozam-pifamoivoizana teto Korondrano ity, izay nitranga ho Maly Alahady vao maraina, nanodidina ny tamin'ny 3 ora. Tafahantona teo anelanelan'ny andrin-jiro anankiroa ilay fiara tsy mataho-dalana, tsy nisy ny namoy aina na ny naratra, nisy kosa ny fahasimbana nateraka izany. Vokatry ny fandehanana mafy ny fanazavan'ireo tena toerana no heverina fa nahatonga ny loza. Tsaka zany teo tamin'ny tetra sany teo e ity tobily ity somaro mafimafy fandeha le tsy haiko mety torimaso koa le tsy torimaso dia somaro mafimafy le fandeha miry avany dia dona tamin'ity sisy fa tsy naratra ka tsy naratra olona ray ihany tao anatin'io izy tsy naratra fa voaka avao izy dia nitady ny telefôna dia nitady ny lakilena fiarana. Tsy nanitsy inona le sofera tsy nanitsy inona. Nivoaka ny lalana ilay fiara ary netefa teo anelanelan'ny andrin-jiro anankiroa. Arak'izao hita amin'ny sary izao dia potika ny karepoka tanteraka lohan'ilay fiara tsy mataho-dalana. Ny tolefika hatramin'ilay andrin-jiro izay ny antefany. Tapaka noho izany ny famatsiana herinaratra tamin'ireo faritra vatsian'ity andrin-jiro ity izay tetỳ Korondrano. Efa nidiny fotony jery ny zava-misy, taorian'ny fahavoazana moa ny teknisianina avy amin'ny orinasa Jirama omaly tolakandro. Nosoloana vaovao ny andrin-jiro izay tratran'ny etraketraky ny lozam-pifamoivoizana.